manona indray ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra ratsika sy Jesosy tompontsika ary avy amin'ny fanahy masina ho amintsika fiangonana riavana. Miarahaba ny renindrehetra anterina ny firarian-tsoa sy ny fampahirezanantsika hifaly mandrakariva, manonona ny fahasoavan'ny tompo ho an'ireo mpisehatra univon'ny centre médical ary dia miaraba koa antsika FJKM izay mpikambana ao anatin'ny FFPM no ity andro manokana ahatsiarovana mibavaka ny fiombonantsika fiangonana protestanta eto Madagasikara ity. Antony efatra araky ny naloran'ny mpitarika azy no anomezantsika voninahitra an'Andriamanitra amin'izao alahady farany amin'ny volana May izao. Zay ombonantsika amin'ny fiangonana manerana izao tontolo izao dia ny fankalazana an'Andriamanitra telo zay iray antsoina hoe alahady ny Trinité, ny alahady aorinan'ny Pentekosta. Ny antony faharoa dia hitondrana mambavaka ka hatsiarovana ny fiombonan'ny fiangonana protestanta eto Madagasikara. Ny antony fahatelo ho an'ny fitandremana misy atsika dia hitondrana mambavaka ampahirezana antsika fiangonana izay manana ny sehatrasa sosialy amin'ny lafin'ny fitsaboana amin'ny centre médical. Ary ny lafin'ny fahaefatra iarahantsika amin'ny fiarahamonina nefa koa efa iainantsika kristiana ny amin'ny fetiny reny. Ireo antondreo ary havana no iompana ny afatr'Andriamanitra amin'ity anio ity. Horaitsika ao amin'ny Genesisy toko faha 2:10 ny afatra manokana mitodika amin'ny reny. Ary andraisantsika ny afatra ho an'ny fiangonana mikasika ny asantsika eo anivon'ny centre médical ny jaona toko faha 4:10 mamarana azy any amin'ny Korintianina faharoa kosa ny amin'ny fiangonana sy ny firaisan'ny fiangonana. Ny Genesis toko faha 2:10 dia anovozantsika lohahevitra manao hoe reny miorina ao amin'ny Kristy, reny miorina ao amin'ny Kristy. Rehefa ny amaro ny taranaki Noa, ny abetsaka ny olona ambonin'ny tany, dia voalazan'ny soratra masina eo amin'ny toko faha 12 andininy voalohany sy faharoa, iray fiteny izy rehetra, ary ny findrafindramonina dia ny antsinanana. Rehefa nahita tany lemaka izy sy nara dia niresadresaka, nandray fanapahan-kevitra, andao andrafitra biriky ary andeha anorina tanàna sy tilikambo manaka-danitra. Rehefa tsinjon'Andriamanitra zany dia nidina izy hamangy ary nandrava ilay fiomborana, ny resadresahana, nanapahana hevitra toa hifaninana amin'Andriamanitra. Fanorenana ny kendry, ny mahatsara ny olombelona, fanorenana ny kendry, ny anarany olombelona, fanorenana nanilika an'Andriamanitra. Izany no tantaraina eto amin'ity Genesis toko faha 2:10 ity, izay anatsoahantsika lesona fa hay ny fanorenana izay aniliana an'Andriamanitra, hay ny fanorenana izay tiana ametrahana ny anaran'olombelona ho fehizoro dia tsinotsinony ary ravain'Andriamanitra mora foana. Iantsona antsika reny hoe ny fanorenana ny fiainanao tsy horava dia ao amin'ny Kristy ihany. Aorenao amin'ny Kristy, ikendreo ny voninahitry Kristy, iarao amin'ny Kristy ny fanorenana ny fiainanao. Mba tsy anao tahaka ny mpanorona ny tilikambo ny Babela isika,
horavain'Andriamanitra mora foana, horavain'Andriamanitra ilay fiombonana tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Zany ry havana no afatra ho antsika. Andriamanitra raha nanorina antsika ho tempoly ny fanahy masina, ary raha nanorina koa ny fiangonana dia niainga tsy tamin'ny biriky natao rihatra mafy tsara, fa niainga tamin'i Jesosy Kristy ilay fehizoro tsara indrindra. Dia narafitra eo amboniny ho ny bokin'ny Korintiana voalohany ny rafitry ny mpitory ny filazantsara rehetra, ka ireo resy lahatry ny filazantsara dia tonga toy ny biriky nitambatra sy mafy mandrafitra izany fiangonan'Andriamanitra izany. Ny kendrena tsy nitovy amin'Andriamanitra fa niara-monina amin'Andriamanitra ao amin'ny fanjakany mandrakizay. Lanitra mariky ny voninahitr'Andriamanitra fa hitondrany antsika koa ao amin'ny fanjakany mandrakizay. Raha ny fahatsiarovana nyreny teny amin'ny fiarahamonina ry havana dia taty oriana ela ny soratra masina ho an'ny miteny frantsay dia taloha kely ny taona 750 izany, izay nitodian'ny fikambanan-dehilahy amin'ny reny maro anaka teraka 7 na mihoatra. Ho an'ny teny anglisy kosa dia teo amin'ny mpiandohan'ny 750 izany, 750 manodidina eo, izay andro nampaherezana ireo reny namoy vady no niady na namoy zanaka no niady tsy maintsy nataony. Zany hoe talohan'ny fetiny reny dia efa nambarany hoe manajany rainao sy ny reninao. Lasa alohan'izay ahatsiarovana ny reny teny amin'ny fiarahamonina ny soratra masina. Ary mbola taloha be an'izany ny tantara ny ao amin'ny Genesis 1:20 andraisantsika lesona na dia zavatra miiba teo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona azy dia andraisantsika lesona miabo aoka re tsy hanorina zavatra hifaninanana amin'Andriamanitra, hikatsaka fahombiazana hankalazana ny anaranao ianao reny, fa mba hikatsaka izay hanorenana tsara ny fiainanao ao amin'ny Kristy ilay fehizoro tsara indrindra. Ny Genesis 1:20 dia zava-nitranga mahamenatra sy mamoetra teo amin'ny fifandraisan'ny zanak'olombelona amin'Andriamanitra, fanorenana tsy nankasitrahan'Andriamanitra satria mikendry ny voninahitr'olombelona, mikendry tanàna mitondra ny anarany ety ambonin'ny tany. Fa ny fanorenan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy dia mikendry anao ho tempoly ny fanahy masina, ary mikendry izay hanananao voninahitra miaraka amin'ny Jesosy Kristy eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra ray. Teny ety an-tany ahorenao amin'ny Kristy ny fiainanao, fa ho tonga ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra mandrakizay hiara-manam-boninahitra amin'Andriamanitra ianao, fa tsy ho mpifaninana hitady ny voninahitr'Andriamanitra. Handrombaka izany ho anao samirery mba ho hainao reny, ho hainao vehivavy amin'ny tian'io ity, ny hanorina indray ny fiainanao ao amin'ny Kristy. Ho haitsika ankorany reny mbola eo anatrehantsika ny manorina ny fiainantsika ao amin'ny Kristy, ka samy ara-manam-boninahitra amin'ny Kristy ao amin'ny mandrakizay isika. Fanorenana amin'ny fehizoro tsara indrindra de Kristy. Fandray isika hifampahery amin'ny asa sosialy ny fiangonana izay mitodika indrindra amin'ireo tratry ny tsy fahasalamana dia ny centre médical. Ao amin'ny jaona toko 4:20 ny andiny ny 5:20 tapany 2 dia misy teny mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo: satria velonao dia ho velona koa ianareo, satria velonao dia ho velona koa ianareo. Izany teny izany dia nataon'ny Tompo tamin'ny mpianatra
rehefa hiala teto amin'izao tontolo izao izy ka nampanantenan'ilay tsara lavitra ambarany hoe tsy amelanareo kamboty aho ankaty aminareo aho io tsy hoe tsy amelanareo kamboty renina kamboty ray tsia fa lay fahakambotiana to tsy ahitana ny Jesosy lay hery sy tanjaka lay fahefana ny azona an'izao tontolo izao lay Jesosy everiny mpiandry raha andehanao zany dia andeha ho aiza tsia tsy amelanareo kamboty aho satria velonao dia ho velona koa ianareo nampatsahivy tompon'andraikitra teo ry havana fa ny centre médical dia natsangana mba hiahina ny fahasalaman'ny manodidina ny fiangonana ary ao anatin'izany isika vahoakan'Andriamanitra amin'ny fijoroana vavolombelona azo tsapaitana ny fiangonana fa tsy nivelabelariny teo ny tantara raha manaraka isika tany amin'ny 30 taona lasa mety mbola tanora ianao tamin'izany mety efa ray aman-dreny dia niainantsika izany asan'ny centre médical zany mety tsinjotsika hoe ny akanidiny zany ary nambarany tompon'andraikitra teo fa tahaka ny asa mandrara rehetra ny fandrarana rehetra ny fampandehanan-drara rehetra dia mbola miatrika ny farasisan'ny Covid-19 amin'ny centre médical isika izany lay tantara dia misedra ny sarotra mety hoe kifa tafasaraka amin'ny fahombiazana mety hoe ketraka ianao fa tojo fahasahiranana mety hoe vizana fa miady rery tsy mba nanontany tena antsika ve isika raha nanisan'ireo nijoro ny laza hoe sakaizan'ny centre médical dia nafinaritra anao ve ilay mipetraka za anisan'izany za mipetraka tsy mba nitsangana hoe sakaizan'ny centre médical ahoana hoy Jesosy tsaboy izy fa na ohatrinona laninao dia onerako rehefa miverinao azalidika amin'ny Covid izay mety ho faharesena na tsy fahatanterahany asa ao amin'ny centre médical fa mitodia amin'ny tena tsika fiangonana aza nantenana olona hafa akoatranao ny fandraisana andraikitra eo amin'ny asan'ny fiangonana ryavana izasianao no sakaizany marary izasianao no mpampandroso sy mandray atanana ny olan'ny fiangonana tsy andrasanao mpitondra fanjakana na ministry ny fahasalamana zany tsy andrasanao ny avatsika avy any dilam-bato zany fa vitatsika io tsy mba manetsika ny ampotsika ve satria velonao dia ho velona koa ianareo tao anatin'ny herinandro iny ry havana ny tantara ao amin'ny Ezekela fanoharana ny fananganan'Andriamanitra ireo taolamaina nahajoro marobe velona indray le tantara fatatsika dia ny hoe nentin'Andriamanitra tamin'ny lohasaha feno taolamaina Ezekela mpaminany ary nanontaniany hoe mino ve ianao fa ho velon'ireo taolan'ireo dia hoy Ezekela hoe ianao Jehova no mahalala fa rehefa nanaraka tsara ny toromarika ny tompo Ezekela dia ny teny arak'izay nampitenen'ny tompo izy rehefa nomena ny fanahy masina nandray ny andraikiny izy dia eo fa nietsiketsika ny taolana ny fanatona tamin'ny namany avy dia naniry nofo dia ndrakofan'Andriamanitra hoditra ny fofony fofonaina velona ary ambarany soratra masina hoe marobe no nahajoro tokony aka ny hevitra avy ao amin'izany Ezekely zany sika ry havana raha miatrika ny asantsika eo anivon'ny centre médical taolamaina zasianao zany taolamaina zany tsy nahetsika tsy nandray an-tanana fa hifanatona isika ary angataka ny anomezan'Andriamanitra hery amin'ny alalan'ilay fofonaina ny fanahy masina
azahoana mampandeha mihoatra noho izay heverintsika izany centre médical izany. Resy lahatra amin'izany ianao fa soratra masina izany. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, tsy amelantsika hokamboty i Jesoa teny fampanantenany. Hoy izy, satria velonao dia ho velona koa ianareo. Hitsangana tahaka ny taola maina nanjary voronofo sy ny tafy hoditra isika no ny hery ny fanahy masina ka hanangana ho velona ary hampahatanjaka ny asa sosialy eo anivin'izany centre médical izany. Atsika raisina ny soratra masina hoe satria velonao i Jesoa dia ho velona koa ny centre médical. Ny afatra fahatelo dia mitodika amintsika izay mivondrona eo anivon'ny fiangonana protestanta eto Madagasikara nefa koa manindry mafy ny atao hoe Trinité. Ny Korintiana 2 izay hitantsika teo, ny toko 7:4 manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Izy io ara-tantara dia tondrona hoe tsodrano apostolika. Fa tena mampivoatra koa ny Trinité masina, Andriamanitra ray, Jesosy Kristy zanaka ary ny fanahy masina. Fiangonana iray ao amin'ny Kristy. Korintiana 2:7-4. Ny Trinité dia ampatsivona eto fa nampianarina ary napetraka ho fotom-ponoany ny fiangonana tamin'ny taonjato 4. Fa nankalazaina kosa zany ho mariky ny fahafenon'Andriamanitra telo izay iray tao amin'ny taonjato 320. Misy elanelana be zany. Ny fotom-ponoana mipetraka taonjato 4 fa ny fankalazana dia any amin'ny taonjato 320 vao napetraka iainan'ny fiangonana. Fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra ray, ny firaisana amin'ny fanahy masina. Tsy voasoratra ao amin'ny Baiboly ny teny hoe Trinité, fampianarin'ny Baiboly manontolo zany ka manjary fiainantsika, fotom-ponoantsika. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy. Ry havana malala raha miteny hoe fahasoavana dia milaza ilay fanomezana izay tsy tokony homenanao akory fa noho ny fitiavana fotsiny izao dia homenanao. Aza mieritreritra n'ilay fanomezana homen'ny ankonanao na nomen'ny fiangonana fa indrindra ny fanomezan'Andriamanitra atao amin'i Jesosy dia ny famonjena, ny famelan-keloka, ny fiainana mandrakizay. Isika noho ny mahampanotantsika dia tokony ho very sy ho elohana ary ho faty mandrakizay. Kanefa noho ny fahasoavan'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy dia nanjary nomeny famelan-keloka, novonjeny ary ampidiriny amin'ny fiainana mandrakizay. Tsapanao ve zany fahasoavan'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy izany? Izany no hevitry ny hoe ny fahasoavan'i Jesosy Kristy. Aza neka misy olona tonga militra sy mivoaka eto am-piangonana isan'andro na amin'ny fanompoam-pivavahana tahaka izao fa tsy mahatsapa-kory ny hevitry ny hoe fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo. Izy ilay namonjy ianao maimaim-poana, namela ny elokao tsy nisy fepetra ary mampiditra anao ao amin'ny mandrakizay. Izany ilay fahasoavan'i Jesosy Kristy. Fa ahoana kosa ny fitiavan'Andriamanitra? Ny fitiavan'Andriamanitra dia niainga tamin'ny famoronana. Ianao hatrany am-boka, izao tontolo izao ny ivantananao hatrany am-piandohana. Noharian'Andriamanitra tamin'ny fitiavana izany. Fa tsy nohariany fotsiny ka nohariany dia nariany, tsia. Nohariany ary arahany maso amin'ny antsipiriany, iahiny amin'ny lafiny rehetra. Izany ilay fitiavan'Andriamanitra tokony ho tsapantsika. Eo ny reny fa amboniny izany ary mahery noho izany ny fitiavan'Andriamanitra ry havana. Tena
tsy misy manana fitiavana noho ineny mangila no nareo ray mpianakaviana fa izany ny marina fa nefa mihoatra noho izany dia tsarovy ilay fitiavan'Andriamanitra. Fitiavan'Andriamanitra ny reny, fitiavan'Andriamanitra antsika tsirairay avy taminariny atsika hatrany ankibon-dreny, taminanomezany atsika n'izao tontolo izao mba hiriavantsika mbola fitiavan'Andriamanitra ny anomanany atsika ilay tsara lavitra. Fa ahoanandray ny amin'ny hoe firaisana mifanahy masina, fiangonana mikambana miombana no ny asany fanahy masina. Noravain'Andriamanitra ny fiteny tao amin'ny Genesis 1:10 fa indro nampiomboniny tamin'ny alalan'ny fanahy masina indray ny mpianatra rehetra, nandatsahany ny fanahy masina tao amin'ny asan'ny apôstôly 2:2. Fiombonana ateraky ny fanahy masina. Ianao mihitsy no miombona amin'Andriamanitra no ny asan'ny fanahy masina, ary rehefa tafaombona amin'Andriamanitra ianao dia manjary manana firaisana amin'ny mpianakavin'ny finoana izay nomen'Andriamanitra ny fanahy masina toanao koa. Mbola azakazaka mandreraka mety manahirana ny fampiombonana eo anivon'ny fiangonana. Efa tsara ny fisian'ny FFPM fa mbola ezaka be ny ahitana sary fiangonana tokana. Kanefa Andriamanitra avy any ambony dia mahita an'izany firaisan'ny fiangonana izany amin'ny tsirairay izay manaiky asan'ny fanahy masina ka tonga miombona, mifankafantatra, mifankatia na aiza na aiza. Ary mario zao raha eto ianao mivavaka mandeha andretrany dia mahatsiaro mihitsy hoe iraisam-pirenena ny fivavahana kristianina. Io tsy mila hoe fangazon-dalana hivoaka ny firenena fa tena iombonana naiza naiza misy kristianina dia mandeha ho azy ny fiombonana. Mety mangataka ianao ny ahafahana mivoaka ny firenena fa rehefa tonga any ianao dia enao mihitsy ny tsiron'izany hoe samy zanak'Andriamanitra na samy hafa firenena azy. Fiombonana ry havana, ary fiombonana amin'ny fanahy masina no ambaran'izao tsodrano apôstôlika izao. Tsy andrairay foana ny tsodrano isika fa iaina ny tsodrano feno ny endrika telo isehon'Andriamanitra amintsika, ampanjakao ao aminao sy ao anatin'ny fiangonana, izany hoe fiangonana tena miaina ny tsodrano, fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra iray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Mba ho fiangonana honenan'i Jesosy Kristy mpamonjy ny fiangonana, mba ho fiangonana mahatoky sy miaina ny fitiavan'Andriamanitra ny fiangonana, ary mba ho fiangonana eniky ny fanahy masina mampiray sy mampiombona ny fiangonana. Indreo ry havana ny afatra anankitelo izay natolotra antsika tamin'ity maraina ity. Ho reny miorina ao amin'ny Kristy ane isika ary hiara-manamboninahitra amin'ny Kristy ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra rahatr'izay. Ho fiangonana velona ao amin'ny Kristy isika, afaka andray an-tanana ny asan'ny fiangonana eo anivon'ny centre médical, ary ho fiangonana miaina ny fahasoavan'i Kristy sy ny fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Ho fiangonana tena mitambatra vato ary tsy fasika ka hisaraka. Ho an'ny tompony voninahitra. Amen.